Eny ary dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray tena koa tonga soa indray ianao mifandarana dia vidéo faharoa amby telopolo tsika izao ary dia anasana anao hatrany mbola manaraka hatrany hatrany mifandarantsika. Ny lien ahafahantsika mifandray moa dia any amin'ny YouTube, alefa amin'ny YouTube zao vidéo zao ary mitape fotsiny ianao hoe kristianina tena izy ambarao ny fahamarinana dia hitanao ao ny tenin'Andriamanitra. Ary raha ohatra ihany koa moa ianao liana te hihaino toriteny amin'ny radio dia mpanetretena ihany koa ny tenenana aminao fa zao tenako zao dia mikarakara émission radio zay alefa any Moramanga, mandeha tsy tapaka any Moramanga izy io ary loharanom-pamonjena no titre le izy. Ka ho anareo zay mandeha taxi bus amin'iny lalana makany Moramanga iny ao anaty taxi bus ao dia mba tadiavo kely onde ao amin'ny radio feo Moramanga fa misy toriteny velona sy fijoroana vavolombelona izay alefa tsy tapaka manomboka ny alatsinainy, talata, alarobia, lakamisy, zoma, sabotsy ihany tsy misy, farana alahady izy io, isaky ny amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ka dia anasana antsika tsirairay avy mba hanaraka tsy tapaka satria mahasoa ny ara-panahintsika moa zany satria misy fijoroana vavolombelona ao misy ihany koa toriteny velona, toriteny mahery, toriteny tsy misy kilema ifandimbiasan'ireo pasteur be dia be mpanompon'Andriamanitra zay samy manana ny fanomezam-pahasoavany eo amin'ny lafin'izay asa fanompoana izay. Zay ary mila fa dia androany tsika dia hijery lohahevitra anankiray indray izay mahaliana ny maro ihany koa satria tsy tsara ny fanara tsy manana fahalalana. Vidéo fa raiky amby telopolo tsika zao androany tsika dia hianatra indray mahakasika ny amin'ny antsoina hoe fitsanganantena amin'ny maty, fitsanganantena maty. Zavatra manao ahoana moa zany hoe fitsanganantena amin'ny maty zany? Voalohany indrindra aloha dia mizara roa zay teny zay, fitsanganana ary manarak'izay dia ny maty. Ny événement na ny zavatra hiseho eto ambonin'ny tany eto moa dia efa mazava be ho antsika tsirairay avy na le olona miandry ny fotoana zay afatesany na le olona tojo ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Zay zavatra anankiroa zay tsy ahafahan'ny olona mandositra eto ambonin'ny tany eto, na tonga ny andro afatesany dia maty izy, na tsy maty izy fa mbola velona dia tonga tampoka eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy dia arakarak'izay raha nanao ny tsara moa izy dia ho any amin'ny fitsanganana, ho any amin'ny fiainana, fa raha nanao ny ratsy izy dia ho any amin'ny fanamelohana mandrakizay. Jesosy dia nilaza an'izy io ao amin'ny Jaona toko 5 andininy faha 7. Jaona toko 5 andininy faha 7. Aza gaga amin'izany fa avy ny ora izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feo, dia hivoaka izy izay nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana, ho any amin'ny fanamelohana. Mazava be zany fampianarana zay nambaran'i Jesosy zany mahakasika ny amin'ny hoe mizara roa mazava tsara zany ny toerana hisin'ny olona ny amin'izay fitsanganantena amin'ny maty zay na izy ho any amin'ny fiainana mandrakizay na izy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Avy hatrany moa dia ohatran'ny hoe miditra ny détail fa mbola fampidirana aloha zao no entintsika. Taloha tamin'ny andron'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany, zany hoe tany amin'ny taona ataontsika hoe taona 0 moa zany no taona izay ny calendrier arahantsika calendrier grégorien, zany hoe teo amin'ny taona 0 no nanomboka ny calendrier-ntsika, zany hoe nanomboka tao amin'ny ministeran'i Jesosy taona 0 dia à l'âge de 33 ans Jesosy no maty, niaraka tamin'ny mpianatra telo taona sy tapany izy teo amin'ny 7 taona izy no nanomboka nandray asa fanompoana. Ny sadoseo sy ny fariseo dia lazain'ny baiboly fa antoko-pivavahana zay nisy tamin'ny andron'i Jesosy ary izy ireo anefa dia
Ny ray amin'izy ireo antsoina hoe sadiseo a. Ny sadiseo a de tsy mino ny fitsanganan'ny tena maty, tsy mino ny fitsanganan'ny tena maty, fa ny fariseo kosa de mino ny fitsanganan'ny tena maty a, mino ihany koa ny fisian'ny anjely. Fa ny sadiseo a de tsy mino mihitsy ny fisian'ny anjely a sy ny fitsanganan'ny tena maty. Ary zay nahatonga an'i Jesosy nisitaka miala tao amin'le rafitra, tao amin'le fivavahana antsoina hoe jodaisma. Ary teo ihany koa no nanombohan'le teny hoe secte. Jesosy zany no secte voalohany. Raha misy milaza aminao hoe nareo secte, reto secte reto koa manahirana, ka raha mino an' Jesosy ianao, raha manaraka an' Jesosy ianao a de secte ianao zay ny dikan'izay. Raha mijery any dictionnaire Wikipédia ianao a, na mijery amina encyclopédie na dictionnaire Larousse a, ny dikan'ny teny hoe secte de olona zay nisitaka ka nanaraka fampianaran'ny olona anankiray, nanaraka fampianaran'ny olona anankiray na fotom-pisainan'ny olona anankiray, de tafiditra ao anatin'izany moa ny resaka filôzofia sy ny resaka ataontsika hoe entre disciple et l'élève. Misy foana moa ny disciple mpampianatra de ny élève mpianatra, ary ao anatin'izay zany no isian'le hoe secte satria niala tao anatina fototra anankiray zany de nisitaka de namorona antoko anankiray. Jesosy de nantsoina hoe antoko nazareanina, de teo amin'i Jesosy zany niatombohan'le teny hoe secte voalohany. Ka aoka hazava amintsika le resaka, aza maika fotsiny tsaratsara olona fa mianara baiboly aloha, dinio zay lazain'ny soratra masina, fa manjary lasa miteniteny foana antsika ry havana. Ka raha ohatra moa tsy mpanaraka an' Jesosy ianao, tsy mino an' Jesosy, tsy mino ny fampianaran'ny Kristy a, tsy mino ny doctrine na fampianarany de silamo ianao zany na ataontsika hoe hindoisme na ataontsika hoe fiangonana hafa, na hafa mihitsy koa ny izay finoana ao anatinao, fa izay rehetra manaraka an' Jesosy a sy ny fampianarany, mino azy a de antsoina hoe secte. Ka nanomboka teo amin'i Jesosy zany nisian'le teny hoe secte. Ary dia eto no tiako tsipihana tsara sy ambara mazava antsika le hoe eo amin'le fitsanganan'ny tena maty am'izay zany mizara roa izy io a, lazain'i Jesosy hoe isika zay velona hozy izy a ka mbola mitoetra. Paoly moa nilaza an'izay, isika zay velona ka mbola mitoetra de ampakarina hiakatra eny amin'ny habakabaka. Tapaka kely ny baiboly de manambara mazava fa ny fitsanganan'ny tena maty zany de lazainy atao amin'ny Tesalonianina voalohany a toko faefatra, Tesalonianina voalohany toko faefatra de ny andininy fa enina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny antso mafy sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany de isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, de ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Mareo le teny hoe isika zay velona ka mbola mitoetra sy le hoe ny maty izay maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha. Ny olona maty ao amin'ny tompo zany moa de olona efa mibebaka nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana tetỳ ambonin'ny tany. Olona nanao ny sitrapon'Andriamanitra zany, olona ny fadiny ratsy rehetra, olona rehefa nitoriana tamin'ny fahamarinana de tsy nitohy nanota intsony, de maty izy rehefa avy eo a de lasa any amin'ny tompo any an-danitra. Misy hélicoptère mandalo zany fa manelingelina ao anatin'le nuit bruit de fond, hélicoptère mandalo fa hifantoka ao anatin'ny ten'Andriamanitra tsika.
ireo raha lasy anabavy zay maty tao amin'ny tompo nanao sitrapon'Andriamanitra tamin'ny andro ny fivahiny iny tetỳ ambony tany ireo de ireo no hitsangana rehefa ho avy eny amin'ny raon'lanitra Jesosy de ireo no hatsangana voalohany de hoentin'Andriamanitra ho any amin'ilay antsoina hoe fampakaram-badiny zanak'ondry fito taona any an-danitra. Atsangan'Andriamanitra ireo zany tsy mbola tonga ny fitsarana farany fa ireo maty ao amin'ny tompo zay lazain'ny Paoly ireo no atsangan'Andriamanitra reo ary ao anatin'ny fraction de seconde tonga de lasa miakatra zany hoe omena tenany lanitra, tena tsy mety lo, tsy tratry ny fahalovana intsony satria ny nofa manaty tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra tia nofa aman-draha zay iainantsika ty tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ovaina ao anatin'ny ray mpimaso ary de omena tena vaovao vongana vaovao omena tena feno voninahitra isika de ny vatantenantsika am'zay fotoan'zay afaka hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay mahatonga le tsy maintsy maty tsika ny vatantenantsika ty de ho lasa vovoka fa am'zay fotoan'zay de misy tena vaovao mihitsy zay amboarin'Andriamanitra, vitan'Andriamanitra ny zany ry havana tsisy zavatra tsy vitan'Andriamanitra zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary hain'Andriamanitra ny mamorona an'zany ary io tsy takatry ny sain'ny olombelona tsy vita manam-pahaizana tsy vitan'ny siantifika fa de zay Andriamanitra no mahavita an'zay zavatra zay ary de betsaka koa moa ny olona tsy mino an'zay fa zay no lazain'ny baiboly ny maty eo amin'ny tompo nitsangana aloha reo rahalasy anabavy sekoly na koa ny sekoly alady na koa mety tanora le olona na mety ankizy na tanora niza nanao sitrapon'Andriamanitra ka efa lasa nodimandry efa lasa ny akoatra de raha ho avy eny amin'ny raon'lanitra Jesosy de ireo aloha no voatsangan'ny tompo. De aorinan'zay isika zay velona jusqu'à mbola mitoetra zany hoe tsy mbola maty zany ny ankabetsahan'ireo olona zay velona reo zay mitoetra zany moa de mbola mitoetra amin'ny famasinana mitoetra ao amin'ny fahamarinana manao ny fahamarinana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra zay le hoe mitoetra ka reo ndray zany après naorinan'le rahalasy anabavy zay efa nodimandry teo rehefa natsangan'ny tompo efa novaina tao anatin'izay mpimaso efa lasa niakatra any an-danitra de zay velona indray no akarina hiakatra ho any amin'ny tompo hamonjy an'io fampakaram-bady ny zanak'ondry io. De rehefa afaka zay moa antsika moa tsy hiditra lalina be deabe amin'ny détail am'le izy fa rehefa afaka zay de hisy fifaliana lehibe any an-danitra fampakaram-bady ny zanak'ondry. Jesosy de niteny manao hoe zaho izy tsy sotro amin'ny tony voaloboka zay namboarin'ny tanan'olombelona eto intsony zay rety voaloboka zay ranom-boaloboka zay namboarina ety an-tany itony intsony sy itony mofo itony intsony tsy hihinana n'itony intsony aho Jesosy. Zaho Jesosy de ity ny farany iarahako mihinana sy misotro aminareo fa ho avy ny fotoana zay tsy maintsy iarahantsika indray rehefa tonga any amin'ny fanjakan'ny lanitra iarahana am'ireo lo olona 420 lo olona 420 zany de misy an'ireo apôstôly 12 lahy sy ireo mpaminany be lehibe reo zany no mahazo place d'honneur ao an-danitra de miaraka am' Jesosy reo de zay vao mipino am'zay manarakaraka an'izay. Misy rafitra mipetraka zany ao an-danitra misy rafitra mipetraka ary de Jesosy moa niteny hoe ry Abrahama sy Isaka ary Jakoba moa nolazainy ao hoe hiaraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Andao aloha jerevantsika ny tenin'Andriamanitra fa sao de heverinao fa miteniteny foana ary hoe lasa mijery andiny soratra-masina vita tsy anjery fotsiny fa jerevantsika ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo farany zay nataony niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra ao amin'ny Luka moa no tena manazava azy tsara ao amin'ny bokin'ny Luka. Ary Luka toko faharoa amby roapolo de ny andininy andininy fa enina amby folo. Luka toko faharoa amby roapolo andininy fa enina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa lazaiko aminareo tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-patateraka ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
15 ary izy taminy naniry koa raha naniry hiara-mihinana ity pasika ity aminareo dia mbola tsy mijaly aho fa lazaiko aminareo tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-patateraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe io zany na fotoana izay nitenena Jesosy fa tsy hihinana sy hisotro hiaraka amin'ny mpianatra intsony izy raha tsy efa tonga indray any amin'ny fanjakan'ny lanitra. 20 fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro hivokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Eo zany dia mazava be fa any amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry zany any le rendez-vous céleste na hoe feonam-be ho an'ireo zanak'Andriamanitra. Dia manasa anao mba tena hitoetra tsara ho zanak'Andriamanitra, manasa anao mba tena anao ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy ho diso an'izany rendez-vous lehibe zany ianao dia lehibe moa n'izao fotoana izao ny kristianina mivavaka nefa anarana fotsiny maha-kristianina azy. Zay mahatonga an'ity fandarana ity le hoe kristianina tena izy na hoe ambarao ny fahamarinana. Anongotra anao ao amin'ny rafidrafitra anao amin'ny fampianarana sandoka na amin'ny fampianaran-diso izao toriteny izao ary ametraka anao ao amin'ny tena hitoeran'ny tomboka se an'Andriamanitra anao na hoe zanak'Andriamanitra anao ateraka indray anao. Zay no zavatra tanjon'ity fampianaran'ity fa tsy hanala anao koa reo amin'ny fiangonana misy anao fa hanala ny kira ny hazan-drano ao amin'ny mason'ny olona izay hita fa no hajambain'ny devoly no hajambain'ny fotom-pampianarana tsizy no hajambain'ny fampianarana sandoka dia ametraka anao amin'ny lalana tokony ho izy. Eto ny ten'Andriamanitra dia milaza mazava amintsika moa fa isan'izay fotoana lehibe zay rehefa ho avy eny amin'ao lanitra Jesosy. Fa ny fitsanganan'ny tena maty ihany koa zay nolazainy ilay vehivavy anankiray atao amin'ny Jaona 1:20 antsoina hoe Marta. Jaona 1:20 ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy hitsangana amin'ny maty ny anadanao Lazarosy zany ilay efa maty efatr'andro. Fa hoy Marta taminy fantatro ihany fa hitsangana indray izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy izao ny fananganana maty sy fiainana, izay mino na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino dia tsy ho faty mihitsy. Mino zany va ianao? Eto dia fitsanganan'ny tena maty any amin'ilay fitsarana farany no tiany Marta tenenina tamin'i Jesosy. Eny tokoa ry havana, lazain'ny bokin'ny Daniela 12:2 fa misy tokoa io fitsanganan'ny tena maty. Io indray dia ny ratsy fanahy fifanatrihan'ny marina sy ny ratsy fanahy ho atsangana ny maty rehetrarehetra na tany anaty ranomasina na accident teny amin'ny avion, teny ambony hélicoptère na teny ambony sambo maty tany an-dranomasina tany, ohatra hoe tratran'ny tena naufrage à port ohatra le sambo dia maty le olona, dobo ny sambo dia letika dia maty. Dia reny fatin'olona rehetrarehetra zay tsy hita faty reny ho avy ny fotoana mbola ho pongarin'Andriamanitra reny ary dia hiaona any amin'ny jugement dernier na fitsarana farany. Hoentin'Andriamanitra any reny mba ho tsaraina eo amin'ny andro farany na fitsarana farany. Aoriana amin'ny fitsarana farany moa dia tsisy tsony ratsy fanahy fa dia any amin'ny fariny rehetra fisolofary izy, zany hoe avy ao an-davaky ny elo ilay mandat de dépôt, ilay fijaliana ao amin'ny mandat de dépôt tahaka ny hoe any Antsefa zao dia misy ny mandat de dépôt na eny an-tanimora dia ny olona tonga nefa efa gadra, efa namany gadra, efa namany voasazy dia be dia be ny olona efa tonga any amin'ny elo efa namany mijaly. Le mpanan-karena amin'ny liko 4:7 ka hatramin'ny 7:20 dia nolazain'ny ten'Andriamanitra hoe arany jaly tao amin'ny elo izy dia ny andrandraka nahitan'ny i Abrahama teny lavitra teny sy Lazarosy teo an-tratrany, zany hoe fa misy fijaliana sady zany ao amin'ny elo. Fijaliana jaly ny olona any misantatra ny fijaliana ary aorian'izay moa dia atsipy any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara. Zany rehetrarehetra zany dia isy zany rehefa tonga ny andro farany na hoe jugement dernier, tapitra ny fitsarana, mivaly ny mivoaka ny didim-pitsarana dia na le olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay na le olona ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay, ho any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara.
Ka io farahandro de lazain'ny ten'Andriamanitra hoe ny zanak'Andriamanitra rehefa tapitra ny farahandro de ho ao amin'ilay Jerosalema vaovao na lanitra vaovao sy tany vaovao, zay toeran'ny fahamarinana hozy ny tenin'Andriamanitra. Fa isika hoy Petera de miandrandra lanitra vaovao sy tany vaovao zay itoeran'ny fahamarinana. Aleo jerevantsika ifampahirezana zay tenin'Andriamanitra zay. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa isika kanefa isika araka ny teny fikasany de miandrandra lanitra vaovao sy tany vaovao zay itoeran'ny fahamarinana. Io zany le hoe Jerosalema vaovao, efa any amin'ny tena etape farany mihitsy zay vao misy an'le Jerosalema vaovao. Fa ny témoin de Jéhovah moa de tsy manazava an'le hoe manao ahoana le etape, io hoe misy etape arahany, miainga eto de eto de eto de eto, fa tsy tonga de any amin'le Jerosalema vaovao, any amin'le tany mahafinaritra hiadana daholo ny olona, tsy mba toriana amin'ny olona akory ny fibebahana fa de le fiadanana be, tsy hainao akory le olona na maty ao anatin'ny fisotro tokana, maty ao anatin'ny fangalarana, eo am-pangalarana maty, na hoe maty anaty bara mifampivelo tavoahangy na mifampanindronantsy na hoe miady eo, de maty eo de hoe le Jerosalema vaovao foana no indraindraina sy ambara amin'ny olona. Tsy mety zany ry havana. Fa tokony toriana aloha ny fahamarinana, ambara aloha hoe manahoana moa ny fiafarahan'ny olona. Tsy maintsy lalana roa ihany, na izy ho any amin'ny fiainana mandrakizay na izy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Raha nanao ny sitrapon'Andriamanitra moa izy de mazava ho azy fa miandry azy le Jerosalema vaovao. Fa raha nanota izy de mba tokony toriana reo témoin de Jéhovah reo koa fa ho any mielo ny olona rehefa manota. Andriamanitra de sady manana côté fitiavana izy no manana côté de l'autre côté tezitra isan'andro amin'ny mpanota na ny mpanao ratsy. Salamo fafito andininy faharoa ambin'ny folo misy an'izay teny zay. Andriamanitra izy de tezitra isan'andro amin'ny mpanota ary raha tsy bebany izy de anasany sabany. Ka be de be ny olona am'zao fotoana zao voarebireby ny faminaniana na fampianarana sandoka. Ao koa no variana any amin'ny resaka miracle fotsiny fa le toe-panahy tsy rarahina. Za akory tsy milaza aminao hoe tsy ilainao amin'ny ministera na tsy ilainao amin'ny asa fanompoana ny miracle na ny fahagagana, ilaina de ilaina reny tompoko fa zao misy atao hoe prioritaire zay hitantsika tamin'ny vidéo tany amin'ny archive voalohany any amin'ny vidéo tranainy amin'ity fandarany ity no hitantsika hoe ny prioritaire ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy foana zany ny prioritaire de misy ny zavatra secondaire. Zavatra secondaire de tahaka ny hoe fanasitranany, vahaolany, valimbavaka, fitahiny, fahasoavany, reny zavatra secondaire reny. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny Matitiko fahina andininy fahatelo amby telopolo zay milaza manao hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de anampy ho anareo zany rehetrarehetra zany. Zany hoe zavatra secondaire anampy ho anareo reny zavatra secondaire reny, fanasitranana, valimbavaka, fitahina, fanambinana, fahasoavana, manaraka ho azy zany reny rehefa miala amin'ny fahotana ny olona anankiray. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy fahina amby roapolo zay milaza ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ozy izy zay naniraka ny zanany ho aminareo aloha voalohany indrindra mitahanareo amin'ny fialanareo amin'ny heloka areo isam-batan'olona. Zany hoe miala amin'ny heloka isam-batan'olona fa io le heloka io no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ary ny fahotana zay ataontsika isan'andro isan'andro fanahinina no mampiafina ny tavan'Andriamanitra. Ka mazava be zany fa tsy le Jerosalema vaovao foana ny indraindraina fa tsy maintsy anarina ny olona raha manota, tsy maintsy toriana ny olona na de efa kristianina azy de tsy maintsy anarina, tsy maintsy toriana. Be de be ny kristianina am'zao fotoana zao mbola mivarotra paraky, mbola mivarotra toka, mivarotra sigara nefa kristianina. Reny le antsoin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe kristianina manana narina ho velona kanjo maty. Reny zany le kristianina tsy tena izy reny ary mivavaka ho an'ireny tsy faly tsara, tsy faly anameloka. Za raha teo koa tsy afaka manana zo anameloka an'ireny fa ny fahamarinana ny toriko ary fitiavako ny fahamarinana mitoriko an'izany aminao. Fa raha kristianina ianao nefa mivarotra paraky, mivarotra sigara, manana bara, mivarotra toka de miala am'zany ianao fa tsy toe-panahy araka an'Andriamanitra zany, tsy mitoetra amin'ny fotom-pampianaran'ny Kristy ianao. Ary raha maty amin'io ianao de ny elo no miandry anao. Fa fantatrao moa fa be de be mihitatra ny elo ozy ny ten'Andriamanitra noho ny abetsahan'ny fahafatesan'ny olona zay maty ao anatin'ny fisotro toka, mihitatra ny elo. Ka raha anisan'ireo zay mbola mivarotra an'ireo zavatra io ianao de sady manimba ny tenanao ianao no mamosavy ny hafa. Satria Baiboly miteny hoe aza manimba ozy izy ny tempolin'Andriamanitra fa zay manimba ny tempolin'Andriamanitra de mba hosimbain'Andriamanitra koa izy. Noho izany raha mba anisany mba teo voaray ianao ho any amin'le fitsanganany tena maty, le tena izy, le tena any amin'ny fahasambaram-be, le tena any amin'ny Jerosalema vaovao zay hovatanina io araka ny tenin'ny Petera teo hoe kanefa isika izy de miandrandra tany
tany vaovao sy lanitra vaovao zay toeran'ny famarinana raha mba te ho any ianao a de miova hevitra, aza mivarotra paraky intsony, aza mivarotra sigara intsony, aza mivarotra toaka intsony, aza manao bara intsony, aza manao karaoké intsony ianao. Fa reny hirahirana zao tontolo zao reny koa de mampirisika ny olona ho ao amin'ny fafinaretany nofo, ho amin'ny filany nofo, ho ao amin'ny faratsiana. Zany ny tanjon'ireny hirahirana zao tontolo zao reny. Ka ny olona zay sady manana bara no manao karaoké de ny olona tsy hiditra ny lanitra reny. De fitondranam-bavaka moa na entinam-bavaka reny olona reny mba ho tonga saina, mba hodin'ny saina ho afaka mifandriky ny devoly zay manao assemblée hanao sitrapony devoly. Mba hody mihitsy ny sain'ireny olona reny ary mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy mba ho afaka ny izay rehetra voafatotra ny ho tapatapaka ny fatora. Ary zao toriteny zao ny hanafaka an'ireny olona reny fa tsy ara-baiboly mihitsy raha kristianina ianao nefa ianao mbola ao anatin'ireo zavatra ireo, mivarotra sigara, mivarotra toaka, mivarotra paraky, manangana bara, manangana karaoké. De anjarantsika misafidy f'Andriamanitra moa de mametraka safidy foana, na ianao ho any amin'ny fitsanganana, ho any amin'ny fiainana mandrakizay zay nanao ny tsara ho Jesosy. Vakitsika tamin'ny Jaona toko fahavalo teo Jaona toko fahavalo de andininy valo amby roapolo de izy hoe aza gaga am'zany fa ho avy ny ora zay andrenesan'ny olona rehetra hanepasana ny feo, de hivoaka izy zay nanao ny tsara de ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa de ho any amin'ny fitsanganana ho any amin'ny fanameloana. Mazava be zany fitsanganan'ny tena maty, tsy ho alavaitsika ny lesony fa ngamba mazava aminao le ten'Andriamanitra mizara roa, misy ny fitsanganana ho any amin'ny fanameloana mandrakizay ary misy ny fitsanganana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. De anjaranao ary misafidy. Olombelona ianao a, tsy mitovy amin'ny biby ianao, ka hoe maty de efa vita teo ny aminao fa mbola hitohy ny tantara, ary tsy eo amin'ny fasana akory ny faran'ny fiainana fa eo indrindra vao manomboka ny tantara. Ty andro iainantsika eto ambony tany teny zay ny mahatonga antsika hoe vahiny sy mpivahiny. Vahiny sy mpivahiny zany tsy eo le tena fonenana, tsy eo le tena fonenanao fa vahiny ianao no eto, vahiny. Za zao raha mitory-teny aminao zao aty amin'ny faritra Itosy zao, Itosy sakambahiny, de vahiny any eto, tsy maharitra mandrakizay, tsy maharitra ataontsika hoe ataonany maro eto fa vahiny, mandalo any eto. De tahak'izany ny fiainantsika zanak'olombelona, mandalo tsika fitopolo taona ve, valopolo taona ve, mandalo zavatra kely foana io, fa rehefa maty ianao a, eo vao tena manomboka ny tantara, eo vao tena manomboka ny tantara. Na ianao hiaina ny fijaliana mandrakizay, na ianao hiaina any amin'ny fahasambarana mandrakizay, eo mihitsy vao manomboka zany ny tantara. Ary dia miala eo moa de ho any am'le tena izy am'zay ambadiky zao fiainana zao. Misy ny olona nge de diso hevitra hoe de hoe eto ambony tany ihany ary zay ny fandrika lehibe izy ataon'ny devoly zay mahavariana ny olona amin'ny zavatra eto ambony tany. Za koa tsy miteny aminao hoe aza mitady vola, hoe tsy tokony hanana fiadanana eto ambony tany, na hoe tsy tokony hikarakara ny ankohonana, tsy tokony hianatra, tsy tokony hiasa. Miasa tsara, ampianaro ny zanakao, ataovy ny adidy amin'ny fianakaviana, adidy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa zao a tsarovy vahiny sy mpivahiny tsika eto ambony tany eto. Zany hoe aoka ianao mba hisaintsaina zavatra zay hiandry, zavatra zay miandry ianao. Ndraindraiky izy io nge ataon'ny devoly rebireben'ny devoly ny sain'olona de ataon'ny devoly ny devoly mampandrotrisa ny olona tsy hiandinika sy tsy hieritreritra an'zany. Rehefa ny zavatra be dehibe zay lazain'ny olona eto ambony tany de mety ho diso avokoa ary mety tsy marina, fa ny baiboly a de marina. Ity tenin'Andriamanitra ity de voazatoetra nandritry ny taonjato maro, nandritry ny taonjato maro. Zany hoe marina zany zay voalaza ny tenin'Andriamanitra, tsisy diso, voazatoetra. Raha zay ianao a mino, raha zay ianao tsy misalasala, raha zay ianao manaraka zay voalaza amin'ny baiboly, fa zay ny voasoratra to. Isy ny fitsanganan'ny tena maty aorinan'ny fahafatesana. Dia zay ary fa de mametraka ny veloma mandram-piaona amintsika tsirairay avy manaraka indray tsika jery lesona hafa mihitsy indray, lesona hafa misy indray. Nisy moa fanontanian'ny olona ho amin'ny baiboly eo le zay nanontanian'i Jesosy, fanontanian'ny olona ho amin'ny baiboly zay nanontanian'i Jesosy hoe hono moa Jesosy, any an-danitra ve, rehefa tonga ve any am'zany dimension hafa zany ny fitsanganan'ny tena maty akoatran'zao fiainana zao, mbola misy olona ampakabady ve? Satria ozy izy a maty ozy izy ny vadin'ity vehivavy mpitondra tena anankiray ity,
matry ny vadiny de lasa mpitondra teny izy de avy eo a nisy rahalahiny anankiray a namely maso an'lay fanambadian'le rahalahiny de napakatra an'le vehivavy de maty koa anefa zay de hatrany am'fampitony izy de efa nanambady impito izy a le vehivavy de rehefa tonga zany fitsanganan tena maty zany movy iza ny tena vadin'io vehivavy io rehefa tonga any fitsanganan tena maty de hoy Jesosy manao hoe madiso hevitra anareo izy ny tsy fahafantaran'ireo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra fa rehefa tonga ozy izy ny fitsanganan tena maty de tsy hisy tsony izy ny ampakarina sy mpapakatra fa mitovy amin'ny anjely ny olona rehefa tonga any amin'ny fitsanganan tena maty tsisy fanambadiana intsony any fa dia mitovy ny olona zany hoe tsisy resaka fanambadiana fampakaram-bady tsony zany fa eto ambonin'ny tany any nge misy an'io fampakaram-bady io fa ny any amin'ny fiainana mandrakizay ny amin'ny fitsanganan tena maty de tsisy fampakaram-bady tsony any dia ho ampitovian'Andriamanitra ny olona tsirairay avy za moa tsy mbola nahita hoe mety mbola hisy sexe ve ny olona any hoe vehivavy tiana tia lehilahy fa mbola ho fantatsika ihany zay mbola ho jerevantsika ihany zay satria tsy mijana manao fikarohana moa ny tenako ao amin'ny baiboly mampanompon'Andriamanitra raha teo ihany keo de mijery hatrany hatrany eny amin'ny zava-dalina na zava-miafina ny ao fanjakan'Andriamanitra mba ahafahantsika mahazo fahasoavana be deaibe fa Jesosy aloha ny teny hoe tsy misy tsony ozy izy olona ampakabady zay no lazainy Jesosy fa mitovy avokoa izy ny olona ka io le mitovy io a ny sexe hoe tsisy fananahana tsony ve ny olona fa de mitovy daholo tsisy lehilahy tsisy vehivavy fa de zay aloha ny tenenin Jesosy de tsy idirantsika lalina be ny am'zay fa mbola ho hitantsika manaraka zay fahamarinan'zay fa ajanontsika hatreo angamba alohany amin'ny fampahirezana sy amin'ny fampianarana fa hijery zavatra hafa ndray tsika amin'ny manaraka fa hijery an'le andiny soratra masina io a zay milaza an'le tenin Jesosy teo iny mba hampiorona ny finoantsika misy andiny soratra masina tena nilazainy Jesosy mihitsy hoe am'zany ozy izy de tsy hisy tsony ny olona ampakabady aloha ajanontsika hatreo ny amin'iny fa atao amin'ny Matthieu toko fa 2:20 de ny andininy fa 1:30 zao le teny zay nilazainy Jesosy tamin'ny mahakasika an'izay fitsanganan tena maty zay izy na malino ny valim-panontaniana reto vahoaka na reto olona reto zay nanontaniany Jesosy movy mbola misy resaka fanambadiana indray any amin'ny fitsanganan tena maty. Matthieu 22:28 ny anaran'i Jesosy noho izany amin'ny fitsanganan'ny maty zao vakitsika aloha aty ambonimbony aty mba ahafantarantsika tsara le contexte hoe le fanontanian'ilay reto olona reto zany zao le fanontaniana napetrak'ilay olona nanao hoe mpampianatra ao mosesy nylaza hoe raha misy maty momba aoka ny rahalahiny apakatra amin'ny vadiny ka hiteraka amelo mason'ny rahalahiny de Deutéronome toko 5:25 misy an'izay lalàna izay koa nisy fitony rahalahy tety aminay ary ny zokiny napakabady de maty ary satria tsy nanan-janaka izy de navelany ho an'ny rahalahiny ny vadiny ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito koa faran'izy rehetra dia maty avokoa raha vehivavy maty koa raha vehivavy noho izany amin'ny fitsanganan'ny maty ho vadiny iza amin'izy fito mirahalahy moa raha vehivavy satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra
fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba hisy hampakabady na avoaka-pakarina fa ho tahaka ny anjelin'Andriamanitra any an-danitra izy, ho tahaka ny anjelin'Andriamanitra any an-danitra izy. Fa amin'ny fitsanganany maty moa tsy mbola nivakianareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo hoe izao n'Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny maty fa ny velona. Eo ilay tiantsika tongavana le hoe le am'le hoe fa ho tahaka ny anjelin'Andriamanitra any an-danitra izy. De ny anjely moa tsisy hoe anjely lehilahy na anjely vehivavy fa ohatrany hoe uni, hoe mitovy avokoa rehefa anjely any an-danitra. Zay mihitsy no tsy takatry ny saintsika hoe manahoana ary misy aloha ny olona efa nahita fahitana de milaza amin'ny hoe mitovy daholo, tsisy lehilahy tsisy vehivavy any an-danitra fa mitovy daholo rehefa tonga any an-danitra. Nefa koa nefa amin'ny lafiny anankiray hevi-dalina sarim-patarina izy fa de rehefa tonga any tsika de anontaniantsika Jesosy hoe Jesosy efa maninona moa ny aty tsisy lehilahy tsisy vehivavy fa mitovy daholo, ary ny ankizy kely koa ary tsy fantatra hoe lasa hitovy lasa tanora daholo ve sa lasa manahoana fa de ho azavain'ny tompo zany le fanehoriana ho azavain'ny tompo zany le fanehoriana. Tsy fantatsika mazava tsara zay tena ambarany ten'Andriamanitra fa zao hoe lazainy eo moa Lazarosy izy tany an-danitra teo tratran'ny Abrahama, de fantatsika tsara moa Lazarosy lehilahy, i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny vehivavy ny tsy fantatsika hoe anahoana ary hoe ovain'Andriamanitra ve reny ho lasa lehilahy sa ahoana, tsy takatry ny saintsika mihitsy zany fa de ny anjarantsika de ny mivavaka mba tonga afatsika any amin'izany fiainana mandrakizay zany, mba ao am'le fitsanganana, ho ao am'le tena fiainana mandrakizay tsika. Fampirisihana farany ary omenantsika mialohan'ny hamaranana an'izao toriteny zao amin'ny bokin'ny Daniela zay nitenenin'Andriamanitra. Eo amin'ny asa soa zay ataontsika, asa fikelezanaina, ny amin'ny fanompoana mety misy ny fikelezanaina, mety misy ny ezaka zay ataonao ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, taona fanao an'i Jesosy ianao mijoro vavolombelona, mitory teny, manao fiantrana ho an'ny manitra. De hoy Andriamanitra tamin'i Daniela fampirisihana hoe mandehana hozy izy mandra-piavin'ny farany. Daniela 12:13, Daniela 12:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mandehana ianao mandra-piavin'ny farany fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Mandehana mandra-piavin'ny farany. Zay mihitsy tsy atao batisa no vonjena moa Jesosy fa zay tsy mety mino kosa no elohina. Jesosy no teny an'izany, zay mihitsy atao batisa no vonjena. Kanefa koa nefa milaza ny ten'Andriamanitra hoe zay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Tsara ny hoe voavonjy, tsara ny hoe mahatsapa famonjena, tsara ny hoe mahazo ny fifalian'ny famonjena voasoratra any an-danitra ny anaranao, kanefa raha miverin-dalana ianao de foana avokoa ny fikelezanaina, very avokoa ny asa soa rehetra zay natao. Fa ny tokony ataontsika de mandeha mandra-piavin'ny farany, zany hoe tsy mijanona mihitsy zany fa manompo an'Andriamanitra n'inon'inona na mety hisy ady na mety hisy faninjena na mety misy fahoriana de mandeha foana mandra-piavin'ny farany mandra-pahatonga antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay zany mahatanteraka ny famonjena. Mety hoe nisy fahalemena nahazo anao, mety hoe nisy zavatsarotra ny lalovanao de nampiverin-dalana anao nahatonga anao kivy namoify hoe za rangaha tsy hivavaka intsony za rangaha tsy hiangona intsony za rangaha tsy hanompo an'Andriamanitra intsony de mety mijanona ianao, mety hoe lavo. Fa zao miarena indray. Hoy Jesosy nilaza manao hoe tsarozy ilay nitoeranao fony tsy mbola lavo ianao ka ataovy ny asa voalohany na hoe miverena ampitiavana voalohany. Zany hoe no lefa lavo zany na de efa miverin-dalana mataonany maro azy izy de mbola afaka miverina ao amin'ny fitiavana voalohany. Mbola misy antenaina ny aminy, mbola afaka novonjena izy. Fa ny olona zay tsy mety mibebaka, ny olona zay manamafy ny fony, ny olona zay miverin-dalana nefa tsy miverina intsony amin'ny fanompona an'Andriamanitra de reny natao hoe petahan'ny vy mamay feon'ny fieritreretany ary nanombo indray ny zanak'Andriamanitra eo ambony hazo fijaliana ka manao azy famenarana, ary reny le antsoiny ten'Andriamanitra hoe ny teny ratsy ny fanamasin'Andriamanitra. Zany hoe efa kristianina izy nefa de miala de lasa nanenjika kristianina indray lasa very ny finoana tao anatiny de lasa tsy nanaiky ny fitaoman'ny fanamasina azy intsony sy ny fanambotambezan'ny fanamasina azy intsony de very ny hafarany. Ka ianao zay mbola mandresy ny toriteny zao dia mivavaka ho anao ary mirary soa anao mba tonga ao amin'le fitsanganana
vita soa tsara ny fihazakazahana ianao a, hitahiry ny finoana ary tena hiady miady tsara mba tongavanao any amin'izany fitsanganana any amin'ny fiainana mandrakizay zany. Eto de fampirisihana mahafinaritra ny lazain'Andriamanitra hoe hatramin'ny andron'ny Daniela zany efa taonjato maro talohan'i Jesosy Kristy zany e, efa taona maro talohan'i Jesosy Kristy zany efa tany amin'ny taonjato maromaro lasa talohany tany kanefa tanteraka amin'ny faminaniana, mana-tanteraka amin'ny faminaniana Andriamanitra hoe tamin'izany no efa nanomboka nanome lesona sy toriteny Andriamanitra mahakasika ny amin'ny fitsanganan'ny tena maty. Hitsangana ianao izy ho ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. De mampirisika antsika ihany koa zany mba tsy hijanonjanona am'ty asa fanompona ity, na inona zava-misy, na inona fanenjena, na inona fanakanana anao, mety zavatra possible an'izy zany mety hoe niankonanao ihany izy izy no hanenjika anao e, niankonanao ihany no fahavalonao. Ho avy ny fotoana rehefa kelikely eo de hiasarotra ny fiainana ary de tena na ny resaka hoe tsika mbola malalaka mivavaka eto Madagasikara mbola malalaka tsara io aza de hiasarotra io rehefa kelikely eo, ka zao ianao mbola malalaka tsara de araroty ny fotoana ahafahana mivavaka, mamaky baiboly, miasa ho an'Andriamanitra, saintsaina ny sitrapon'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny fotoan'andro anankiray de ho sarotra ny mivavaka, ho sarotra ny ahafahantsika mivavaka ka na dia faratra amin'ny ankonana zany endrika anao sy hanakana anao hivavaka de mivavaha foana. Aoka tsisy haka ny toeran'i Jesosy ao anatinao fa ataovy lohalaharana na prioritaire foana Jesosy de vitanao fa ho any amin'izany fitsanganana ho an'ny fiainana mandrakizay ianao. Zay ary ohatrany hoe lava be fampirehitsika fa sao de hamonamonaina ianao fa manaraka indray tsika mijery loha hevitra hafa enganehan-tsy ho any am'le fitsanganana any fanamelohana mandrakizay ianao, tsy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay, mba ho any am'le fitsanganana any am'le fiainana mandrakizay. Dia anao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy a, samy hita in'Andriamanitra tena tompoko. Veloma tompoko.